Mandravatsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny Lamp Salt and Light. Androany indray misy andin-tsoratra masina vaovao tiako zaraina aminao. Io andin-tsoratra masina io tena zava-dehibe ny ahafantarantsika azy satria tsika zao miaina amin'ny vaninandro izay antsoin'ny Baiboly hoe andro farany. Dikan'izay andro farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy, alohan'ny iverenan'i Jesosy na le andro farany alohan'ny hatongavan'ilay fanjakan'Andriamanitra izay Jesosy zany no mpanjaka amin'izay fotoana izay. Dia mety mino ianao mety tsy mino ianao fa ny ten'Andriamanitra dia fahamarinana. Dikan'izay na mino ianao na tsy mino dia zavatra tena hitranga ilay izy. Ka zava-dehibe no ahafantarantsika n'io andin-tsoratra masina io satria ao anatin'io Jesosy manome fampitandremana antsika, mampitandrina izy dia sady mampiomana ihany koa alohan'ny iverenany, alohan'ny hatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra io. Andao ary tsika aloha hamaky an'io andin-tsoratra masina io dia rehefa avy eo tsika hiresaka momba azy. Matteo 5:12 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 13. Fanoharana ny amin'ny Virjiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpapakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpapakatra, mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virjiny rehetra ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solikareo zahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Tao aorian'izany vao tonga kosa ireo Virjiny sisa ka niteny hoe tompoko, tompoko, voay zahay. Fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Izay ilay andin-tsoratra masina hitantsika ao amin'ny filazantsarany Matteo 5:20 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 13. Dia voavakintsika teo hoe fanoharana momba an'ilay Virjiny folo ilay izy. Nisy Virjiny folo zany dia natsoiny Jesosy hoe adala ny anankidimy dia natsoiny hoe endry ny anankidimy. Dia raha ohatra tsika nanaraka tsara an'ilay tantara teo dia hitantsika hoe inona ny antony nahatonga an'i Jesosy miantso an'ilay Virjiny dimy hoe adala, ary inona ny antony nahatonga an'ilay Virjiny endry natsoiny Jesosy hoe endry. Betsaka ny zavatra azo resahana, tena hoe azo alalinina ao anatin'io andin-tsoratra masina io. Mety tsy ho vitantsika eto daholo zany satria voafehy ihany fotoana miezaka mba tsy manao lava be fa ezahantsika ho vitinina hoe inona daholo ny zavatra tsara ho fantatra momba an'io andin-tsoratra masina io. Inona zany ilay fampitandremana nataon'i Jesosy, inona koa ilay fampiomanana nataony, dia inona zany no tokony ataontsika manoloana an'izay amin'izao vaninandro iainantsika izao, amin'izao andro farany izao. Voalohany indrindra aloha zany miresaka Virjiny Jesosy. Resaka Virjiny Jesosy, ny Virjiny ao anaty Baiboly dia tandindon'ny fiangonana. Ilay fiangonana resahako eto tsy ilay fiangonana hoe trano na ilay fiangonana hoe anaram-piangonana ohatra hoe Luterana, FJKM, Adventiste, Évangélika, Katolika.
tsy izay le tianao tenenina amin'le fiangonana eto. Ny atao hoe fiangonana dia fiombonan'ny olona masina. Dia inona indray ara le hoe olona masina? Ny olona masina dia izay olona rehetra efa nandray famonjena. Efa nandray famonjena Jesosy zany, efa nandray an Jesosy izy ho tompony sy ho mpamonjiny. Ny atao hoe olona masina dia izay efa niova fo, izay efa novain'ny fanahy masina ny fony, efa fo vaovao ny fo ao, la tsy miaina ao anatin'ny ota amin'ny andavanandro intsony zany. Izay ny atao hoe olona masina. Masina koa ianao raha ohatra ianao ka efa nandray famonjena Jesosy Kristy, efa nandray an Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao ianao, efa miala amin'le fiainanao taloha ianao, efa olona mibebaka ianao, efa tsy miaina ao anatin'ny fiainana feno fahotana intsony ianao. Ka ny Virjiny zany ao anaty Baiboly dia tandindon'le fiangonana, tandindon'le fiombonan'ny olo-masina. Tiany Jesosy tenena dia misy karazana olo-masina, misy karazana tiny anankiroa zany amin'ny valinandro ianantsika amin'izao, amin'ny andro farany zany misy karazany roa. Misy karazan'le olo-masina le adala, dia misy an'le karazana olo-masina endry. Le karazan'le olo-masina le adala, le tsy mahay amin'le fanoharan'i Jesosy zany izy dia hoe tsy manana solika fiandry izy na solika fitaizako ny filaza azy amin'ny dikateny hafa ao anaty Baiboly. Amin'ny taonjato voalohany menaka ny ampiasaina, ohatran'iletsika mampiasa petrôla zany dia ny zareo menaka ny ampiasaindry zareo andrehetana an'le fanala. Dia rehefa melany iny menaka iny dia mila mampiditra menaka vaovao indray fa raha tsy zany maty le hafa. Ohatr'izay zany izy. Dia le tiany Jesosy ho tenena zany le Virjiny adala hozy izy zany hoe le tandindon'le hoe fiangonana. Tsy mba mahay manana réserve na menaka zany, tsy manana solika fiandry, fa mitondra an'le fanala dia izay mandeha fotsiny. Raha lany zany iny eny an-dalana eny dia izay vita. Izay zany le tiany Jesosy ho tenena hoe adala zany reny, tsy mba miprevoara zany izy. Dia le Virjiny endry indray le fanoharan'i Jesosy dia hoe le fiangonana endry. Ina mahendry azy satria mahay miprevoara izy hoe mandeha zay dia alina ny andro dia tsisy mpivarotra intsony dia mety ho lany nefa le menakinay dia aleo zay mitondra menaka hafa, aleo zay mitondra menaka fiandry, réserve zany. Menaka indray dia tandindon'ny fanahy masina. Nahoana moa no atao hoe tandindon'ny fanahy masina? Voalohany indrindra aloha ny fiangonana arak'ilay voalaza teo zany hoe fofombatin'i Kristy, fofombatin'i Jesosy zany. Fa tsy fofombatin'i Jesosy ihany no antsoina fiangonana, fa araky ny tenin'i Jesosy hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Marina Jesosy ny teny hoe izaho fahazavan'izao tontolo izao. Jesosy tenany zany milaza an'izay. Fa koa ny teny koa izy hoe ianareo, mantsy mpianatra zany. Dia mpino rehetra izay mpanaradian'i Jesosy rehetra moa zany dia antsoina hoe mpianatry Jesosy. Dia dikan'izay tafiditra ao anatin'le tenin'i Jesosy hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Ka raha fahazavan'izao tontolo izao tsika dia tokony hoe mahay mitondra an'le fanala, ohatran'ireo Virjiny ireo zany. Azonao le fandeha le Virjiny tandindon'le fiangonana, dia le Virjiny mitondra fanala. Tsika fiangonana zany mitondra fanala, mitondra an'le fahazavana zany tsika. Dia ahoana fomba hitazomana ny fahazavana foana mba tsy ho maty le afo, mba tsy hamaty an'le afo dia mila menaka. Zay le fanoharan'i Jesosy. Fa raha ohatra zany hoe adika le izy dia hoe mba ampirehatra foana ny finoantsika, ampirehatra foana ny asa ataontsika, ny asa fanompoana ataontsika amin'Andriamanitra, ny asa fanompoana ataontsika ho an'i Jesosy dia mila an'le fanahy masina foana tsika. Le fanahy masina no hoe carburant antsika, ahafahantsika carburant antsika sady énergie zany, hery ahafahantsika manohy an'le asantsika hatramin'ny farany, mandra-pahatonga an'i Jesosy, mandra-piverenan'i Jesosy. Dia izay zany mahatonga an'le hoe le menaka eto amin'le fanoharan'i Jesosy eto tandindon'le fanahy masina. Manarak'izay mazava amintsika angamba hoe iza le mpampakatra. Le mpampakatra eto dia Jesosy ihany. Ny tenany ihany zany no tiany tenena amin'le mpampakatra.
Le papakatra manko hoe papakabady, zany hoe le lehilahy zany amin'ny fanambadiana le tovolahy no mapakatra, dia le tovovavy no apakarina. Le tovovavy zany no fofombadin'le papakatra. Dia eto zany amin'ilay fanoharan'i Jesosy dia miteny izy hoe ny tenany izay papakatra zany efa ho avy, dia tsika fiangonana, tsika le virginy, le madio, tokony manana akanjo madio zany tsika ara-panahy daholo izany rehetra zany, dia tokony mitondra an'ilay fanala foana ho fahazavana. Fa maninona no mitondra fanala? Maninona no mila manana ny menaka io foana? Mila hoe tsy lany mihitsy zany io solika fitaiza io solika fiandro io, mila hoe tsy lany mihitsy mandra-pahatonga an'ilay papakatra. Fa nahoana? Hitantsika ao anatin'ny fanoharan'i Jesosy io ihany fa hoe tonga ny sasakalina dia tonga ilay papakatra, zany hoe ao anatin'ny aizina. Matoa zareo mitondra fanala dia satria maizina. Tsika tsy hitondra ohatra hoe torche na tsy hamelon-jiro zany raha tsy efa maizina. Dia matoa zany le virginy mitondra fanala, misy fahazavana ao anatiny ao. Matoa zany ny fiangonana mila an'ilay fanahy masina, dia satria feno aizina izao tontolo izao. Le aizina resahana eto aizina ara-panahy. Eny azo raisina hoe ara-baky teny hoe maizina ny andro, fa ny tena tiany Jesosy ho teneny dia hoe maizina izao tontolo izao. Tena hoe anjakan'ny aizina ara-panahy zany, anjakan'ny fitiavan-tena, anjakan'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, anjakan'ny fizahozahoana, anjakan'ny fieboeboana, anjakanna zavatra maro samihafa hoe ratsy maloto, miaraka ilay tenintsika foana hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hoe marikoriko zany ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao, maloto sady maizina. Tena hoe ny herin'ny aizina, ny fanjakan'ny aizina no manjaka eto amin'izao tontolo izao. Dia rehefa le sasakalina zany, zany hoe efa tena tonga amin'ny faratapon'ny aizina zany sasakalina zany, satria rehefa dila ny sasakalina dia manomboka tonga indray maraina, mbola maizina fa mazava mandra-pahatonga ny tena hoe maraina, hoe miposaka ny masoandro zany. Dikan'izay zany le sasakalina tena efa amin'ny faratapony indrindra ny aizina. Tiany Jesosy tenenina eto zany amin'ilay fanoharana dia hoe rehefa tena aizina tanteraka, tena hoe total ara-panahy eto amin'izao tontolo izao, amin'iny izy mitonga. Amin'izao vaninandro ianantsika izao zany mbola tsy tonga amin'ny faratapony ny aizina. Na dia efa mahita aritsika hoe tena efa miratsy ny andro, jereo anie misy ny anohanana, misy ny tany maina, tsy mamokatra intsony ny tany, tsy avo intsony ny orana, mila manao orana artifisiela izay vao latsaka ohatra zany. Misy koa hoe mifamono, misy ady, misy terrorisme, asa fandrahonana raha tsy diso, misy karazany zavatra be dia be tena hoe mampahory ny zanak'olombelona eto amin'izao tontolo izao. Normal be satria anjakan'ny aizina. Ny fanjakan'ny aizina zany hoe ny satana sy ny devolony no manjaka eto amin'izao tontolo izao. Dia ireo nefa no ao anatin'ny fanjakan'ny aizina, normal be raha miaina ao anatin'ny aizina ara-panahy izao tontolo izao. Fa mbola tsy izy izao, araka ilay fanoharan'i Jesosy io, mbola tsy izy zany io. Jesosy koa efa naminany hoe isy ny ady, isy ny anohanana. Ao amin'ny Matio 4:20 le toko eo alohan'ity vakitsika ity mihitsy afaka mamaky ianao hoe zany ny zavatra faminaniana nataon'i Jesosy. Misy zavatra be dia be, fa ny tena izy hoe fa mbola tsy izay ny farana, zany hoe mbola hisy mafimafy kokoa no izao efa hitantsika hoe iainantsika izao, hoe misy valanaretina coronavirus, ny kere rehetrarehetra. Dia tsika zany mieritreritra hoe tena efa akaiky. Eny efa akaiky tokoa le izy, fa mbola tsy izy, mbola hisy mafimafy kokoa no izao. Maizina tena mandra-pahatonga amin'ny faratapony indrindra amin'ny aizina. Izay le hoe sasakalina dia amin'iny Jesosy no avy.
zay le fanoarana zany le fanoarana ataon'i Jesosy dia tena hoe mampitandrina ary mampiomana tsika amin'izao vaninandro iainantsika izao zany tokony mahafantatra hoe tena efa tonga amin'izay fanoaran'i Jesosy zay tsika, na dia mbola tsy tonga amin'ny faratapony aizina ary tsika dia tokony mitandrina. Jereo anie eo amin'ilay tantaran'io Virjiny io hoe fa izao nataon'i Jesosy hoe ela zany tonga le mpapakatra ohatra zao iainantsika izao zany hoe ho avy Jesosy, miomana fa ho avy Jesosy, ho avy tsy hoe Jesosy, dia misy miteny hoe tse efa oviana na hainao izany, efa 2 arivo taona lasa na hainao izany hoe ho avy Jesosy mbola tsy tonga ihany. Aiza izay Jesosynareo eo? Zay zany le mety misy miteny izay tsy hoe mety fa misy miteny izany mihitsy. Dia hoy izy ianao zany hoe angamba mbola tsy amin'ny androko zany fa mety amin'ny andron'ny zanako na amin'ny andron'ny zafiko na amin'ny andron'ny zafiafiko ohatra izy ianao. Dia matory, zay le zavatra tenenin' Jesosy ato amin'ilay fanoarana ato hoe samy natory daholo le Virjiny, na le endry le miomana zany le manana réserve, na le adala zay tsy miomana, zay tsy manana réserve dia samy natory. Zany hoe tsika fiangonan'ireo dia samy matoritory daholo. Fa misy fahasamihafany kely, misy ihany ny endry zany hoe manana solika fitaiza ihany, zany hoe mirehatra ihany azy mifanalana. Zany hoe raha sendra ho fatifaty kely le fanalana dia mbola manana réserve izy. Raha dika zany le izy dia hoe manana fifandraisana fanahy masina ihany, fanahin'Andriamanitra zany le fiangonana endry. Matoritory ihany izy fa manana fifandraisana ihany izy. Raha ohatra zany hoe taditady ho matimaty izy, matimaty le afim-panahiny, dia manana le fanahy masina izy dia mirehatra indray, dia tady ho matimaty indray, dia le fifandraisana amin'Andriamanitra iny mampirehatra indray an'le fanalana. Zay zany le tiana ho tenena amin'le fanoarana eto. Fa le Virjiny adala sady efa tsy miomana, efa tsy manana solika fitaiza na solika fiandry, zany hoe tsy manana fifandraisana, zany hoe fiangonana ihany izy nandray ny famonjen'i Jesosy izy fa rehefa avy eo amin'izay ohatrany hoe matoritory, efa hoe mandamo izy mahatsiaro hoe za efa vita batisa, za efa nandray famonjena, dia zay efa ho any amin'ny lanitra efa ho any amin'ny paradisa dia tsy maninona intsony fa zay. Dia matoritory, dia rehefa matoritory dia tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy manana an'le herin'ny fanahy masina. Dia rehefa tsy manana an'le herin'ny fanahy masina dia mematy le afo, le nirehatra tao am-potany voalohany iny mematy. Dia rehefa maty dia tsisy solika fitaiza, tsisy fifandraisana, dia lasa tsy misy énergie hafa, tsy misy énergie hafa avy amin'ny fanahy masina intsony. Ka amin'izay fotoan'izay le fiangonana adala io, rehefa tena ao anatin'ny aizina tanteraka, tena anatin'ny aizina faratapony amin'izay n'izao tontolo izao, ka ho avy Jesosy dia tsy miomana, taitra, dia zay. Ny olona zany ny Virjiny endry zany zany hoe le fiangonana endry, satria izy manana an'le fanahy masina ihany, dia vonina izy ara-panahy. Ka rehefa tonga Jesosy ilay mpapakatra dia lasa miaraka amin'ny Jesosy, hoentin'i Jesosy any an-danitra. Fa le Virjiny adala satria tsy miomana, tsy nanana an'le herin'ny fanahy masina, dia eo vao hitady. Zay manko le ao anatin'le fanoarana hoe lasa zay vao nandeha nitady ny hazakazaka tany amin'ny mpivarotra, zany hoe andeha hividy solika. Satria zareo tamin'ny voalohany le nangataka hoe mba meo koa zahay, ohatrany hoe raha le ara-panahy zany le izy amin'ny tontolo ara-panahy, dia hoe miteny zany le fiangonana adala hoe matsa le fiangonana endry hoe mba meo fanahy masina koa zahay, ohatr'izay le izy. Fa io tsy azonao atao an'izany hoe meo fanahy masina koa, fa ianao mila mangataka ny herin'ny fanahy masina, zavatra fifandraisana manokana entre anao sy Andriamanitra le izy, entre anao sy Jesosy le izy. Fa ny fifandraisan'ny namanao amin'ny Jesosy tsy afaka no alainao dia ataonao lasa fifandraisanao koa, fa ianao no mila manana fifandraisana manokana amin'ilay fofombadinao, Jesosy zany. Ianao no mila manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra.
Ianao no mila mangataka manokana ny hery fanahy masin'Andriamanitra ho ao aminao lalangava. Fa raha tsy manana an'izay ianao, raha tsy mangataka an'izay ianao, raha tsy misy an'izay fifandraisan'izay zany ianao amin'ny maha-fiangonana anao, ianao zany le antsoina hoe fiangonana adala. Ohatr'izay zany le zavatra hitantsika ao amin'ny fanoharan'i Jesosy io. Ka noho izany averiko indray mandeha hoe tena fampitandremana be io fanoharana nataon'i Jesosy io, tena fampiomanana io, ary raha mbola manana fahendrena ihany tsika amin'ny maha-fiangonana tsika dia tokony dien'izao raha ohatra ka ao anatin'le kategoria hoe fiangonana adala ianao amin'izao fotoana izao. Mety izy ianao hoe za anisan'le tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra manokana isan'andro, za anisan'le tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy manokana isan'andro, za le tsy mba mangataka ny herin'ny fanahy masina isan'andro. Raha ianao mahatsapa-tena ao anatin'izay, izy ianao hoe za zany kay ao anatin'le kategoria hoe fiangonana adala, dia amin'izao tsika miteny izao ianao mbola afaka miarina ianao, mbola afaka miomana ianao, mbola afaka manova ny famindranao ianao, mbola afaka mibebaka ianao amin'izao fotoana izao. Na androany na rapitso na mandra-pahatonga an'i Jesosy, mbola manana fotoana ianao. Fa aza vela hoe iny le mpapakatra, zay ianao vao taitra. Efa zay le atao amin'ny teny frantsay hoe c'est trop tard. Ka mba tsy ho tonga amin'le hoe c'est trop tard dia miomana dien'izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Tamin'ny zanak'Israely no nitenenany amin'ny Môsy izany hoe miomana zanak'Israely zany iona amin'Andriamanitra ao. Fa miatra amintsika koa zany na tsy zanak'Israely ary tsika, mety zanak'Israely tsika ara-batana, mety zanak'Israely tsika ara-poko, foko zany, fa rehefa tsika mino an'i Jesosy Kristy izay Mesia, izay le hoe Kristy, Mesian'ny zanak'Israely manko Jesosy. Fa rehefa mino an'i Jesosy tsika, ilay Mesia zanak'Israely, dia lasa tafiditra ao anatin'le fianakaviam-be an'i Israely tsika, lasa Israely ara-panahy tsika. Ka lasa miatra amintsika koa le faminaniana hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Dia izay indray ny hafatra tiako ampitaina androany ao anatin'io Mateo 5:20 io. Manasa anao hamaky, hamerimberina an'io dia handinika, handalina, dia avy eo tsy vitany hoe mandinika sy mandalina tsy hajanona ato fa aletika ao am-po le izy dia ampiarina amin'ny fiainana manomboka izao. Izay indray dia manaraka indray tsika mihoana. Bye bye.